toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio etsika ity tany no andrasana fa niriny Kristy ny mba hifankatiavantsika araka ny eo amin'ny filazantsara ny Jaona 7:24-30 amin'ny anaran'i Jesosy hoe didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo iny aoka ho tahaka ny fitiavako anareo ny mba hifankatiavanareo kosa. Ny apôstôly nanoratra fa tsy maintsy mifankatia araka ny eo amin'ny Jaona 1:7-12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izao ny teny nampitondraina izay efa renareo hatramin'ny voalohany, tsy maintsy mifankatia isika. Mila olona roa mifanaiky fa possible izany araka ny eo amin'ny filazantsara amin'ny Matthieu 7:20-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary lazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany na amin'inona na amin'inona ka angataka izany dia ho azony avy amin'iraiko izay any an-danitra izany. Aza ferana ary ilay faniriana tsara ary iaino avy hatrany. Mino vavaka isika. Ray eo, tsapanay fa izahay ny diso matoa tsy mitsangana amin'ny fanjakanao ety an-tany. Satria izay fehezinay ety an-tany no fehezinareo any an-danitra. Mifona izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.